manompoka tsy non'ny olona tsony manompoka tsy atokisany olom-pirenena intsony ny fomba fanaovana politika zay fanoerana pseudo ozy zay no zany firaisana tsykombakombo zany de mizaka nyvokan' zany daholo ny mpanao politika sy ny olom-pirenena rehetra de iza mahazo tombony rajoelona sy ny pombazy mahazo tombony satria resiny amin'ny alalany osoka de mangina avokoa zany ny fanoerana eto Madagasikara de tratran'ny azy ny tanjony satria mampitombo ny fahefany zany mampitombo ny fitantanany zany fa mampahantra ny vahoaka malagasy zany mahasahirana tanteraka ny olom-pirenena tsirairay avy zany ary lasa mandoalika eo anatrehan'Andriamatoa Rajoelina ny sahirana sy ny mantra satria tsy maintsy miandry azy amin'ny vary raigony tsy maintsy miandry azy amin'ny famatsiana tsinjo na famatsiana zatsy na tsy maintsy miandry azy ary tsy maintsy mitavandra aminy zay nge ny tanjon'ny mpitondra fanjakana tanjon'ny mpitondra fanjakana de ny ahafahan'ireo olom-pirenena ireo mandoalika eo aminy voalohany indrindra angamba ny aloha de raha izahay eo anatin'ny vondrona cellule de crise diovy Madagasikara zany Michel Nomenjanahary de anisany miteny foana zany ny amin'ny faharatsiny ny fanomanana ny fifidianana eto Madagasikara ary voapirofo hatrany manoloana ny toejavan'ny tranga zany nanomboka tamin'ny taondasa ny fifidianana solombavam-bahoaka ary ny fifidianana ho ben'ny tanàna sy mpanolotsaina farany amteo de miara-malala zany tsika fa tsy mbola nisy fifidianana ratsy fiomanana sy feno osoka ohatran'ny ny fifidianana zay natao farany teo iny zany de ny fifidianana ho ben'ny tanàna sy mpanolotsaina na munisipaly na communal zany teto Madagasikara tsisy toerana zany tsy nahinonao osoka tsisy toerana tsy nahinonao fitarainana manoloana ny fanomanana an'ilay fifidianana faharoa koa de fifidianana anankiray zany zay mbola atsapana foana ny amin'ny hoe ny olom-pirenena malagasy na andeha indramiko ilay fomba fiteny mahazatra ny amin'ny hoe ny vahoaka malagasy zany de tena tsapanao mihitsy hoe leo politika tanteraka eto Madagasikara satria na ilay fifidianana zay manakaiky azy satria fifidianana manakaiky ny olom-pirenena zany ny fifidianana solombavam-bahoaka de tena tsapa mihitsy hoe latsaka de latsaka ny tahan'ny fandraisana anjara ho an'ny mpifidy zany na teto Antananarivo renivohitra na ny renivohim-paritany rehetra na ny commune ao anatin'ny 320 faritra zany miisa 580 commune eto Madagasikara zay zany raha ny toejava-misy maninona ny miazakazaka ny famoahana ny valim-pifidianana vonjomaika de raha ny lalàna aloha zany 10 andro moa nomeny ny lalàna ny seni zany fa fantatritsika zany hoe zay ilay 10 andro zay zany dia raha ny toejava-misy mitranga eto Madagasikara zany de tsapa hoe misy fahamaikana ny famoahana valim-pifidianana tsara tsikatritsika angamba fa indray mandeha ihany namoaka ny foronam-bokatra zany ny seni de avy hatrany moa zany de no amin'ny rapitso zany de mivoaka ny valim-pifidianana vonjomaika araka le voalazako teo zany tsindriko tsara ny amin'ny hoe tsy misy fifidianana ratsy fiomanana sy feno osika ohatran'iny iny le ambaranay foana hoe hold up électoral satria raha misy 24 ordonnance zany Michel Nomenjanahary de efa tena mihoatra ny mety zany ary tena tafahoatra zany ilay fiomanana tamina osoka ary hitatsika zany fa tena Andriamatoa Rajoelina mihitsy no mirotsaka antsehatra tao anatin'ny vanim-potoana ny fampelezan-kevitra ny nanao fanentanana ny amin'ny ampandresy ny candidat mpanjakana zany raha teto amin'ny tanàna Antananarivo renivohitra no resahintsika zany hoe fa tena affaire d'état zany lay olana miverimberina ara-politika eto Madagasikara indrindra eto amin'ny tanàna Antananarivo zany zany hoe inona no mahatonga an'ireo mpisehatra rehetrarehetra zany amin'izao mangina manoloana an'ilay fandikan-dalàna ny sisy lany tamina fifidianana iny isan'izany ny firaisamonim-pirenena ianareo mpanao politika
misy ihany aloha fanambarana ombenimbeny zany ataon'ny firaisamonim-pireneny ny amin'iny faratsiny ny fiomanana sy ny valim-pifidianana feno osoka iny zany fa ny mpanao politika zany a dia samy mbola mitazatazana mamakitra ny toejava misy ihany aloha ny efa nametraka fitoriana na eny amin'ny ivon'ny tribunal administratif zany a ny mahakasika ny zay le teneniko zay osoka ny tranga nandritry ny fifidianana zany ny fanambarana ofisialy angambany mbola tsy nataony mpanao politika fa misy ihany aloha ny vondrokely zany nandray anjara atao anatin'le fifidianana no efa maneho hevitra raisitsika ohatra amin'izany zany a ny firaisan-kiny zay nanana candidat teto amin'ny tanàna Antananarivo fa an'reto candidat hafa zany zay nifaninana teto amin'ny tanàna Antananarivo dia mbola samy manana n'izay fomba famakiny sy fomba fijery ny toetra raha ary samy manomana angamba any amin'ny toerana misy azy nisy ihany antso nataona candidat maromaro ny amin'ny hoe mba hisiany ataoko hoe ny fivondronana ny fitambarana ahafahana manohatra ny osoka fa mbola tsy lasa lavitra zany zay dingan'izay am'izao tsika miteny zao fa mino aho fa tsy mbola tarako zany satria provisoireny no avoaka ny senia aorianany provisoire dia mbola manana fampotona tsara ny tribunal administratif mandinika sy mandray ny fitarainana zay mety ataon'ny candidat na ny solotena ny candidat zany eo anivon'ny tribunal administratif eto amin'ny tanàna Antananarivo sy manerana Madagasikara. Ianareo mpanao politika talohan'iny fifidianana iny dia azo lazaina fa nifanenjika tsy ny mpanohitra samy mpanohitra mpanohina samy mpanohana samy mifanenjika daholo nandritra iny fifidianana iny misy no fampilaza hoe mercenaire nianina ihany any reto candidat be dehibe reto fa anankiray ihany ny tena mpanohitra ao manao ahoana ny fandraisany solo de crise an'ireny hoe fanambarana ny alohan'ny fifidianana ireny vita ny fifidianana zao miazo fivondronana avokoa ireo nandray anjara tamin'ny fifidianana io andao hivondrona hanohitra an'izao fandikan-dalàna amin'ny sisilany zao iny fifidianana iny aloha tsara ny manamarika azy fa anisany raha teny baiko no itenenako azy dia hoe monsieur décanté zany hoe manomboka hita taratra zany ny fironan'ny olom-pirenena raha raisitsika ho référence Antananarivo dia manomboka hita taratra zany ny fironan'ny olom-pirenena manoloana an'ilay raharaha politika eto Madagasikara na izana tsy zany aza taty amin'ny andaniny zao aty amin'ny toerana nisy anay zany satria zay nge nanana candidat monja rondefa dia anisany zany ny eritreritra ny amin'ny hoe anaitra n'ilay 570 isanjato mangina fa tsy tratra zay tanjon'izay zany ny lesoka moa zany dia zay rehetra miara-mandinika eo anatiny hoe inona no lesoka ny lesoka nisan'izany tsy fahampininy enti-manana satria zay dia ny hevitra no zaraina fa tsy amin'ny alalan'ny fomba mahazatra politika spectacle na amin'ny alalan'ny fomba mahazatra ny fifidianan'olona ny fanamby atao man'olona amin'ny vanim-potoanan'ny fifidianana toy ny fizarana vary sy ny sisa zany ny ataontsika hoe modèle politika na zatra teto Madagasikara hatramin'izay dia mbola azo tarafina ary hita raiky tapisaka mihitsy amin'ny fomba fanaovana politika izay lafin'izay dia hitantsika zany fa manomboka miamiavaka ny vary amin'ny tsiparifary satria ny eritreritra azy anana tanjaka ara-politika dia resiny ity alabato ity aloha zany voalohany indrindra dia faharoa koa zany efa tsapa fa miamiena ny fahatokisan'ny olom-pirenena ny mpanao politika mitonona azy fa matanjaka ao anatin'ilay sehatry ny fanoherana zany dia amintsika miteny zao zany misy rivotra vaovao mitsoka na tiana na tsy tiana amin'ny lafin'ny politika eto Madagasikara manomboka miala amin'ilay bipolarisation zany ny hoe ny leo ny fanoherana botolo tsy mandeha makany amin'ny tanjona iombonana izay satria iny lay kitranotrano iny lay fantovana ara-politika any anatin'ny antoko etsy an-daniny ny mpitondra fanjakana zay manao amboletra ny tsy maintsy mahalany ny kandidany dia manomboka miala amin'izay zany ny olom-pirenena amin'izao tsika miteny zao fa mbola tsy tena taitra ary tsy mbola mifo ny amin'ilay hoe tena andray an-tanana ny hoavin'ity firenena ity miala ao anatin'izao adila politika miverimberina zao zany zay zany aloha ny azo sapaitana satria raha mijery provisoirement fotsiny tsika n'lay valim-pifidianana zany Michel Noumenjanary dia mazava aloha zany fa lay candidat mpanjakana
nampandresena amin'ny alalan'ny osoka de tsisy fivana fa ho amin'ny rapitso de mety 2,7 na 3,7 amin'ny alalan'ilay ordonnance de lany zany ramatoa Rilala provisoirement zay aty amin'ny ilanay zany reto candidat natolotry Ravalomanana tojo Ravalomanana zany de mazava zany fa oresena tamin'ny alalan'io dingana io aty amin'ny ilany kosa nefa de misy vondrona candidat vitsivitsy zany zay rehefa atambatra ao ny vatony de mahita eo amin'ny 40 000 mahery eo izy de mazava loatra zany fa anisany atao hoe hery politika vaovao azo eritreretina anaitra n'ilay 5,7 isan-jato tsy mifidy amin'ny vanim-potoana manaraka zany amin'ny raharaha politika eto Madagasikara. Raha izao zavatra misy zao tena azo antoka ve ny azon'ny any amin'le hoe hery vaovao an'ilay 5,7 isan-jaton'ny mpifidy raha hoe efa mipetraka ny vaton'ny TIM sy ny TGV eto Antananarivo. Azo antoka io satria io zany dia fanabeazana olopirenena, fanabeazana ara-politika, ahafahan'ny olopirenena taitra sy mitrotra ary mandray andraikitra ho amin'ny hoaviny. Eo anie ny fototry ny olona amin'ny fomba fanaovana politika teto Madagasikara de zay ny amin'ny hoe zatra loatra zany an'ilay politika politisiana ary diso fanantenana foana ny olopirenena tamin'izay toetra ara-politika nisy teto Madagasikara. Nisy fanovana maro teto nisy fandraisana andraikitra maro teto mba ahafahantsika hoe tena miala ao anatin'ilay fototr'olana kanefa ny miverimberina zany lay fomba fanao politika sy lay fitarihana ara-politika nisy teto Madagasikara de rehefa miverimberina zay de misy fahakiviana mandalo zany amin'ny olopirenena fa rehefa tonga ny fotoana zany atsapany rehetra ny amin'ny tena latsaka katerena anaty kizo tanteraka ity firenentsika malagasy ty de tsy maintsy hitsangany ireo 5,7 isan-jato reo fa misy lafiny ihany koa zany atsapana ny amin'ny hoe le système électoral eto Madagasikara mihitsy amin'ny lafiny anankiray zany manao analyse tsika amin'ny lala hoe lay système électoral mihitsy satria amin'ny fomba hoana moa zany no ahafahana mininy amin'ny hoe nanao fanavaozana ny lisy-pifidianana tanteraka isika tamin'ny taona 13 de heritaona teorintsika de efa misady zany ordonnance 75 000 manerana any Madagasikara de zany hoe tena kitoto mihitsy zany lay raharahany senia tao anatin'ilay fanavaozana ny lisy-pifidianana manontolo io moa zany de mbola tsindrinay cellule de crise foana ny amin'ny zay nge tsy miteniteny foana raha naminao an'ireny fanambarana maro samihafa reny de tena ny porofonay mihitsy afaka tsy nandray anjara tao anatin'ilay fifidianana ho ben'ny tanàna zay fa hoe andao ho porofona mihitsy amin'ny fandraisantsika anjara lay osoka lay système électoral tsy mahomby ary lay fomba fanaovana politika zay politiciana sy politika spectacle eto Madagasikara andao dénoncer-tsika de zay zany no mahatonga ako zany mbola miteny foana amin'ny vanim-potoana androaniny amin'ny hoe manamarina ny zavatra noresahana hatramin'izao ka raha tsy mandray fepetra ny olo-pirenena zay mangina raha tsy mandray fepetra ny mpanao politika zay mbola mieritreritra tanindrazana ahafahana miala ao anatin'izao fototr'olana zao dia sanatrian'izany zany orava tanteraka ny raharaha politika eto Madagasikara fa de tena manjaka io didy jadona manjaka io fitantanana jadona zay aorona tsikelikely tonene de efa taratra zany ty ordonnance ty osoka ty de efa taratry ny amin'ny hoe fitantanana jadona eto Madagasikara tsy refesy mandidy manao zay taniny kibony manao zay apetipety ny fiainan'ny mpitondra sy manodidina azy ny toetra razany amin'ny akapobeny Michel Nomenjanara. Tsy afaka hivondrona mihitsy hoe zany ny mpanao politika eto Madagasikara reo mitovy firena any amin'ny fanoherana sy ny hoe manao an'izao fitondrana zao raha ny zavatra hita mantsy tamin'ny fifidianana iny de samy ny mpangany tena ny samy manaratsy ny hafa zany le hoe reto marionnette reto mercenaire nefa taty amin'ny orina ny fifidianana misy milaza indrindra ny any amin'ny antokotiko Madagasikara miala tsiny manona hoe andao avondrona ny hery anohitra an'izao fandikan-dalàna amin'ny sisilany zao
Ny olana amintsika ny amin'ny hoe avondrona ny hery dia avondrona ny hery raha ny ohatra ny raisina nge vao tamin'ny taon-dasy tsika nahita ny hetsika fotsy andao avondrona ny hery fa rehefa ho avondrona ny hery ka tsy mandeha makany amin'ny tanjona iombonana dia toy ireny foana ny toetra ranotranga zany hoe amintsika amin'ny teny zao zany dia misy foana ny ataontsika hoe complicité firaisana tsy kombakomba amin'ny fitantanana amin'ity firenena ity zay tsy mandeha makany amin'ny tombontsoa maro anisa dia io hitantsika io izy ary zay ihany mahatonga anay foana zany zay tsy hatramin'izay zay nanana inisiativa na zay nanana fahavononana anambatra ny hery politika teto Madagasikara dia narahanay foana ary no inona foana ary no fanakatrozakevitra foana fa rehefa tsapa kosa ny amin'ny hoe tsy nandeha nakany amin'ny tombontsoa iombonana ary mahatonga anay midenonse isanandro ny amin'ny hoe tsy io fomba anambara-kery ho amin'ny tombontsoan'ny olon-tokana na vondron'olom-bitsy ao anatina antoko na firaisana tsy kombakomba amin'ny mpitondra fanjakana no hitenenana hoe matanjaka ara-politika eto Madagasikara aminay zany fanatisme io moa tsy zakan'ny pomba Marc Ravalomanana fa tena fanatisme anie izy dia io porofona io hoe manomboka miemiaina ny herinareo manomboka tsy non'ny olona tsony manomboka tsy atokisan'ny olom-pirenena intsony ny fomba fanaovana politika zay fanoerana pseudo ozy zay dia mazava loatra zany fa miarava lay toetsaina hoentina anarina miaraka firenena miarava ary potika lay fahatokisan'ny olom-pirenena ara-politika ny mpitarika samy mizaka mivokany daholo ange no zany kitoto politika atao zany no zany mpiandrakandrany zany no zany firaisana tsy kombakomba zany dia mizaka mivokany zany daholo ny mpanao politika sy ny olom-pirenena rehetra dia iza mahazo tombony Rajoelina sy ny Pombazy mahazo tombony satria resiny amin'ny alalany osoka dia mangina avokoa zany ny fanoerana eto Madagasikara dia tratrany azy ny tanjony satria mampitombo ny fahefany zany mampitombo ny fitantanany zany fa mampahantra ny vahoaka malagasy zany mahasahirana tanteraka ny olom-pirenena tsirairay avy zany ary lasa mandoalika eo anatrehana Rajoelina ny sahirana sy ny mantra satria tsy maintsy miandry azy amin'ny vary raigony tsy maintsy miandry azy amin'ny famatsiana tsindro na famatsiana zatsy na tsy maintsy miandry azy ary tsy maintsy mitavandra aminy zay nge ny tanjon'ny mpitondra fanjakana tanjon'ny mpitondra fanjakana dia ny ahafahan'ireo olom-pirenen'ireo mandoalika eo aminy ahafahany manohy ny fitantanany dia ho azo indray izy amin'ny fanavaozana ny lalam-panorenana dia mbola izy ihany io dia miverina mihitsy tsika tamina rejima didiratsiraka dia zany mety aminy ary mety amin'izao fitondrana zao fa zay ve natao hoe politika mitodika amin'ny tombontsoa iombonana dia aminay zany eo anatin'ny cellule de crise dia naseho anay ny ohatra ny osoka naseho anay ny ohatra amin'ny hold up électoral dia manomboka izao zay aty amin'ny fitambarana dia mazavany amin'ny hoe tsy hiaraka kosa aloha zay amin'ny mpanao politika mbola zatra amin'ny raraky totoy eto Madagasikara tsy hitambatra mihitsy kosa zay amin'izay fomba fanaovana politika tsy mitodika mandeha makany amin'ny tombontsoa iombonana fa io miporofona io ny amin'ny hoe rehefa tsy sy tanjona iombonana sy iraisana ary dingana iarahana amin'ny fanoerana eto Madagasikara dia samy mizaka ny vokany dia io zao fa resy ange ny time dia anao inona ary ny time aorianan'izao hitambatambam-poana indray dia etsika fotsy hafahafa indray dia zay ve no atao hoe politika eto Madagasikara mialatsiny aminay tsy zay ny politika eto Madagasikara fa ny olana hatrehana zany zao dia hoe mahantra sahirana ny vahoaka malagasy maro anisa inona ny hiatrehantsika ny amin'ny apitso dia ho anay mpanao politika zany dia manao réflexion zay manao analyse approfondie zay mieritreritra lalina zay ny amin'ny hoe inona midingana manaraka ho atao fa voaporofonay fa tsy mitoy ny lalany mpitondra fanjakana manao osoka dia voaporofonay ihany koa ny fanoerana pseudo eto Madagasikara dia anjaran'ny malagasy zany mandinika sy mieritreritra manomboka eto fa tsy lovandrakoto na lovandrabe
ny parti politika fa za raha membre ny antoko politika de manana teny azo ambara. Za raha ohatra ka mpikambana ao anaty birao politika de manana zo iteny ny tsy mety. De zay zany le izy de samy mitsakotsako samy mandray ny tandrifiny fa mbola io raha joelona fahavalo iombonana am'izao tsika miteny zao satria mamotika firenena. Anisan'ny tsy nampahomby ny tolona tany amin'ny fanoherana teto Madagasikara ve ny fisian'ny mercenaire na ny dila ny fanarahana tany ambadika? Eny aloha de tena mercenaire politique nge eto Madagasikara tena tsorona fa tena dangereux satria fantatritsika loatra zany hoe rehefa tonga ny asa moa zany zay ho ambara ny candidat tahina aloha zany amin'ny fihetsika nataony Andriamatora Somarimaka iny zay tena mampalahelo mihitsy kosa aloha ny amin'ny hoe ahoana no asahindra Somarimaka miteny an'ireny ny amin'ny hoe misaotra ny tahina tena manahirana fa zany eo amin'ny toeran'ny tahina de tokony dénoncer an'izany fa ity mpanao politika anankiray ity moa de fantatritsika loatra ny jilamboto politika fanaony sy mahazatra azy de reny ny fomba fanehoan-kevitra zany tsy misy etika, tsy misy fifanajana, tsy misy fandiniana lalina manoloana ny zavatra ambara fa de avy hatrany de iny izy hitantsika mikapoka fahatany iny. De raha za aloha zany eo amin'ny toeran'Andriamatoa tahina Razafinjelina de tena asaiko manao démenti mihitsy izy amin'ny fanambarana iny satria misy 5,4 manaraka n'Andriamatoa tahina Razafinjelina kosa tao anatin'ny fifidianana iny dia ataonao tsinitsinina ave zany olo-pirenena nahatoky azy zany tao anatiny iny dingana natao iny de mba tsy mety kosa aloha zany fa fanaovana politika tena jilamboto zany ary efa fantatra fa jilamboto politika ilay miresaka de aminay zany mendrika kosa zany tena fanaovana démenti satria raha toy izany ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara de miverina tamin'ny andro ny 2024 zany tsika amin'ny comportement ny gouverneur io any chef de région Nalamangy zany de manahirana kosa zany samy mpanao politika de mendrika ny iteny zavatra mahasoa sy tsara ho an'ny olo-pirenena tsirairay avy Michel Nomenjanary. Raha ny nambaranao teo de hoe efa miroso makany amin'ny faharavana ny antoko tiako Madagasikara mety hoe inona no andrefesana an'izay hoe efa miarafy ty antoko ty nisy andro antoko tany aloha tany zay hoe ny efa nitondra teto amin'ny firenena de nangina rehefa tsy teo tsony ny tantana azy mbola io Andriamatoa Marc Ravalomanana aloha fa ahoana ny asoingy Maxime Aralaseny milaza hoe efa makany amin'ny faharavana le antoko tiako Madagasikara. Io efa ela nanomboka tamin'ny 7 sy 4 arivo de efa nambarako zany fonja candidat tsy miankina atao amin'ny tanàna na Karobato satria ny fomba fanaovana politika anaty antoko zany de tsy maintsy misy fifampirana, fanapahan-kevitra iombonana de fomba famindra iarahana amin'ny lafiny politika zany de tamin'izany fotoana zany ny parachutage matanjaka mihitsy tao anatin'io antoko io satria ny antoko mihevitra fa mitondra de matanjaka de manana fahefana samy daholo mifanao ny mpitondra fanjakana fandimby teto Madagasikara rehefa eo amin'ny fanjakana de mihevitra azo matanjaka sy de io mbola hitantsika amin'izao fotoana zao io de tamin'izany no efa miteny tsy maminany akory fa mamakafaka amin'ny lafiny politika hoe ty fanjakana ty fitondrana amin'izao fotoana zao ty tamin'izany fotoana zany de mandeha makany amin'ny faharavana de hitantsika ny zatra nitranga ny 7 sy 4 arivo de ny tena tao anatin'ny fomba fanaovana politika zay mijery an'ilay tombontsoa iombonana sy fitiavan-tanindrazana de nitondra anjara biriky tsy nanaiky ny fanonganam-panjakana de mbola miverina indray ny 3 sy 4 arivo zany fomba fanaovana politika anaty antoko tsy mieritreritra afa-tsy ny tombontsoa manodidina sy olombitsy zany de hitantsika fa tsy nandresy akory tao anatin'ny fifidianana 3 sy 4 arivo ny antoko tiako Madagasikara satria Dr Robinson candidat zay efa fantatra fa mamadika tamin'izany fotoana zany mitongilana ry amin'ny ilany de mbola narosony antoko ho candidat
nisy ny ady-hevitra fa tsy manaiky Andriamatoa Marc Ravalomanana fa tsy maintsy izy manolotra an'ilay candidat au présidentiel président zany a de ino ny zavatra trany resy indray le antoka de hitantsika ny fifidian'ny solombavamboaka 520 ny lany de ivereny indray mivala amin'ny 1 fa resy tamin'ny fifidianana koa Andriamatoa Marc Ravalomanana de tsy zany nanao fanambarana fa tahina Razafindrailona nanao fanambarana ny amin'ny zavatra nitranga tamin'ny 20 satria izy vavolombelona talehany fampelezakevitra Andriamatoa Marc Ravalomanana izy de izy no nanambara hoe misy an'izao no nitranga tamin'ny 20 de mazava loatra zany fa mandeha makany amin'ny faharavana ny antoko ohatran'izany de hitantsika ny fifidiana solombavamboaka tamin'ny farany teo nanao zay ho afany amin'ny hazo maronisa fa iny ny résultat tsy nisy afa-tsy 20 ny firaisakiny dikan'izany antoko efa mandeha makany amin'ny faharavana zany rehefa tsy mieritreritra ny tombotsoa iombonana resy izy eto amin'ny tanàna Antananarivo nieritreritra izy fa andresy mitovy amin'ny Andry Rajoelina tamin'ny fito sy 2 arivo fa resy izy eto amin'ny tanàna Antananarivo efa anzanany mihitsy ny narotsany efa ninana amin'ny Ramatoa Lala tsisy tsy malala fa tsy maintsy misy osika io tsisy tsy malala fa tsy maintsy misy fraude io fa narotsany zanany fa io izy hoe rahantsika mahita eo resy izy aloha zany raha provisoirement ary efa fantatra zany lalany zany tiako atongavany zany de zao tsy sanatria akory ka hoe manaratsy na manenjika fa miteny zava-misy marina manoloana ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara tany hoe ampy zay ny kiandrakandrana ny kitsapatsapa ny fomba fanaovana politika ampy zay raha mbola hanao politika de mila mandinika ny tombotsoa iombonana mila miara mijery ny dingana iarahana ahafahana mahatratra ny tanjona amerenana aloha ny fahatokisany ny olom-pirenena Michel Nomenjanano satria tsy mahatoky Andry Ravalomanana tsony ny mponina Antananarivo matoy izy tsy nampandesy ny Tojo Ravalomanana mazava ny zany mety hoe nisy fe zany fanarahana ambadika tamin'ny raha hoe mangina izy amin'izao fotoana zao zao fanginany zao nge tsy voazao izy nanginy 20 izy nanginy tabataba fotsiny izy de avy izy nanginy tonga mihitsy ary izy ny azakazaka ny arabana Andriamatoa Rajoelina teny amin'ny HCC dikan'izany zany eto Madagasikara zany tsy misy tsony mpanao politika mitovy amin'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana ka hananana fahatokisana satria misy zavatra ao ambadika zany rehetrarehetra zany tsy normal illogique raha izay nanambarana azy illogique fa ianao resy amina fifidianana zany de tsy maintsy mitsangana ianao miteny dénoncer ianao ary mamondry kery mihitsy any ianao fa tsy sa manao an'izany tsony Andriamatoa Marc Ravalomanana asa no ny taonany ve sa no ninona ny ambadika zany de mametra-panontaniana tsika de zay no mahatonga anay cellule de crise mbola tsy ampy ny herinay miezak'izay mandresy lahatra ny olom-pirenena miezak'izay miresaka amin'ny mpanao politika ny amin'ny hoe vanim-potoana zao misy antoko maro zay ao fa vanim-potoana zao tokony eritreretana sy andinihana lalina fa raha mbola mitohy zao gouvernance an'Andriamatoa Rajoelina zao de raha vatanteraka ty firenena ty potika tanteraka ny tanindrazana de zay zany no ady-hevitra iombonana amin'izao fotoana zao hoe raha mbola mitohy io fitantanana kitotoso sy gaboraraka sy tsy mieritreritra afa-tsy ny tombotsoa ny tenany sy manodidina azy io de mazava loatra fa ravy ty firenena ty ao anatin'ny vanim-potoana hitondrany ilay tolona reto raha ny fomba fitantanany Andry Rajoelina ny firenena amin'izao fotoana zao de nisy an'ilay fananana moa zany navoakan'ny gazety africaine iny le hoe isan'ireo ampitarika nisongadina nandritra ny taona 2024 ny filoham-pirenena malagasy Andry Rajoelina isika eto Madagasikara ve ny tsy mahita sa ny any ivelany no diso mahiratra loatra raha ny fahitany Maxime Arlaseno manao ahoana zay fomba fitantanany Andry Rajoelina zay miendrika ho azy ve nahazo an'iny de hoe fananana nataona gazety ary izy iny fa tsy hoe tena nisongadina teo amin'ny sehatry iraisam-pirenena Andry Rajoelina nge de mazava loatra fa malaza amin'ny famotehana ny tanindrazany zay no mampalaza azy io fa tsy hoe mampalaza azy mampitarika azy mampalaza azy de malaza amin'ny famotehana tanindrazana amin'izao tsika miteny zao de ahoana moa ny mahalojika an'izany hoe nivondrona iraisam-pirenena ny FMI ny Banque mondiale ny filarany de farany i Madagasikara Burundi mbola ao ambonitsika zay misy ady de farany Madagasikara de amin'ny fomba ahoana no azahoantsika tokony amin'ny hoe Andriamatoa Rajoelina de any anatina raha asa fanaovan-gazety no manao bravo azy
nefa ato anatin'ilay fitantanana anatiny na ara-politika na ara-ekonomika na ara-sosialy de mahantra amin'ny malagasy 5 isanjato raha tsy tena hoe 7 isanjato malagasy mahantra de zany ve no ikilasitsika ny fahaiza mitantana ny mpitarika politika anankiray firenena amiko zany tena mifanohitra mihitsy fa rajoela de malaza amin'ny famotehana tanindrazana raha ny zava-misy iainantsika amin'izao fotoana izao satria tsy misy tsy mikaikaika ny olopirenena miverina indray ny délestage problème ny setry ny fisotroana rano fisotro madio problème ny asa problème ny fampianarana problème ny fahasalamam-bahoaka tsy misy tsy problème eto Madagasikara de zany ve no afahantsika amin'ny tenina amin'ny tena bravo Rajoelina mialatsiny afa mpanao gazety azo fidiny zany mialatsiny afa mpanao gazety azo toloram-bolo zany fa raha ny situation eto Madagasikara amin'izao fotoana izao de kaotika mahantra ny malagasy mahantra ny firenena gabraraka amin'ny fitantanana azy de zay ve no anaovantsika hoe bravo de manenjika fotsiny leo tsy manenjika mihitsy fa na vao ny isam-batan'olona sokafo ny volanin'ny olona amin'izao atoandro zao de mba miara mahititsika hoe vary 2 kilao ve no haniny sa vary 5 kilao ve no ambatany sa iny tsy misy eo aminy fa sahirana izy ary mantra izy aritsika isanao miresaka zao Michel Menjanary tafiditra ao anatiny zany klasin'olona mahantra zany amin'izao tsika miresaka zao de zay ve nataontsika hoe firenena mandroso Madagasikara ny fiainan'ny firenetsika lay teti-bola-panjakana mienatra amin'ny 5 isanjato de iteny vetsika hoe mandroso Madagasikara ny herinaratra fantatritsika fa vidiana lafo mikatona avokoa idiny jirama avokoa ny compteuran'olona amin'izao tsika miteny zao satria tsy maloha jirama ny olopirenena de zany ve nataontsika hoe mandroso Madagasikara izy amintsika ny mavita manorona na izy amintsika ny mavita mividy na izy amintsika ny mavita manangan-javatra tsy misy mpitondra matoa mavita manangan-javatra sy zay miraitsy kombakomba ao anatin'izao raharaha zao mety amin'ny olopirenena mangalatra zao situation misy eto Madagasikara zao mety amin'ny olopirenena mpanao afery zao mety amin'ny karana mpanao afery zao mety amin'ny sinoa mpanao afery zao zany engeny zava-misy eto Madagasikara mety amin'izao satria gabraraka amin'ny mpitondra azo fidim-bola ny sehatra rehetra ara-pitantanana na tale régional io na douane io na malalaka zany rehetrarehetra mety amin'ny mpanao afery zany de aiza nefa ny malagasy maro anisy ao anatin'izany tsy miasa ny zanany lasa manao foity firifiry ny offre na ny Canada na ny États-Unis na ny Allemagne na aiza misitona ny olopirenena zanakitsika mahay amin'izao fotoana izao de manao foity ny olona de zany mety amin'ny mpitondra amin'izao fotoana izao hoe mety amin'izany satria izy rery no afaka manapatra fahefana eto Madagasikara zany de zay le ady ombonana nge Michel Menjanary amin'izao tsika miteny zao amin'ny kose tsy mety zany ary ny leson'ny tany aloha rehefa mijery ny fitantanana ara-politika teto Madagasikara tsika de manakaiky ny vanim-potoana ny 1.20 zao toe-java-misy zao manakaiky ny vanim-potoana ny 7 zao toe-java-misy iainan'ny malagasy zao de io zany na tiatsika na tsy tiatsika mandeha makany amin'ny fipoahana io amiko mpandinika raharaha politika de mandeha makany amin'ny fipoahana io amin'ny fotoanina sy vanim-potoanina ny apopoka azy eo no adevitra misy amin'izao fotoana zao fa Andriamato Rajoelina lay mirehireny amin'ny hoe tsisy tsy mahavita oatra azy tsisy mialatsiny tompoko fa ny toe-java-misy amin'izao fotoana zao de tena ianao mihitsy no mandetika lalina ny fiainan'ny olopirenena ary lasa mitavandranao ny olona rehetra ny amin'ny hanina hoaniny arapany isan'andro satria notezaina mandeha makany amin'izany ny olopirenena taizany nisy ny alabaty be indrindra any amin'ny faritra iva ny alabaty be indrindra raha ataony famakafakana teto amin'ny tanàna na Antananarivo de miara-mandinika sy mieritreritra zany tsika misy moa zany be sandry de mitonona azy mihitsy ny amin'ny zako ny tena dadany sy favoria lehibe anareo ety de zao no ataotsika zao ny fandamina de misy koa lehibe mivokitany tena hoe mitonona azy tena tsy azo ataony ninona de zany ny foara-pefy zany ny fandikan-dalàny de aminay tsy misy afa-tsy ny fiverenantsika amin'ny tany-tany-dalàna ary tsy azo ekena mihitsy ny
toetra raha misy toy ireny amin'ny vanim-potoana inona hoe mila mpitarika izy mila niza de tsy maintsy ho tonga zany vanim-potoana zany Michel Nomenjanahary ary misy kosa ange malagasy tia tanindrazany mbo mandinika sy mifanakalo-hevitra sy mieritreritra ny hitondra vahaolana maritra ho an'ity firenentsika ity fa ny anjaranay mpanao politika de zay kosa aloha tsy reraka ny miteny ny toezavatra tsy mety hitantanana amin'ny firenena tsy fanarahan-dalàna miverimberina eto amin'ity firenena ity tsy reraka miteny an'izany zay ary ny fanaovana ny firaisana tsokombakomba diso mamotika ny toetsain'ny olom-pirenena mandrava mihitsy ny sotoavina mamalagasy satria dia noho ny vola sy noho ny arena vetivety sy noho ny tombontsoa manokana de potehana mihitsy ny fiainan'ny olom-pirenena tsy mety kosa angamb'izany Michel Nomenjanahary. Mamarana ny taona 420 tsika hiatrika ny taona 520 efa hita manangasangasady ny karazana fahasahiranana aloha zany amin'izao fotoana zao manao hoana Maxime Arlaise no mety hoe zavatra ifio zany mitsena ny vahoaka malagasy ny taona 520 efa mananika ny 4,000 amin'izao fotoana zao ny kilaony vary efa manafosafo ny 4,000 io zao efa manambana ihany koa mety hiakatra ny vidin'ny solika de efa hiakatra avokoa zany ny vidin'ny entana filana amin'ny fiainana andavanandro rehetrarehetra manao hoana ny mety ho avy n'ilay vahoaka malagasy zany ny taona ho avy eo. 10 taona zay no nitondrana Andriamatoa Rajoelina zany raha io jerentsika hoe ny fanonganam-panjakana 7 hatramin'ny 420 10 taona zay de rehefa manombana ianao zany mijery ny toejava misy ao anatin'ny 10 taona de tena mitotongana tanteraka satria raha tamin'izany ianao 700 ny kapoaka amin'ny vary de 700 ny kilao amin'ny vary de izy tsika miteny zao 500 sy 3,000 ny kilao amin'ny vary zany hoe niakatra avo 10 iny zany ny kilao de azontsika tsaina tsara amin'izany zany fa ny fahefa mividy ambany de ambany ny vidin'entana ambony de ambony tsika tsy manao fa tsy ny manafatra de mazava loatra fa mitotongana ny ekonomia eto Madagasikara ka rehefa mitotongana ilay lafiny ekonomika de mazava loatra fa misy fiatraika mivantana amin'ny olom-pirenena tsirairay avy de rehefa misy fiatraika mivantana de mihamantra ianao miasahirana ianao de tsy mampianatsaranga ianao de tsy mahavita tsony ianao amidinao na ny taninao na amidinao avokoa io rehetra io satria tsy mahavita tsony ianao zany manao investissement de rehefa tsy mahavita manao investissement ianao de efa manomboka tsapanao zany lay fahavoazana sy ny fahantrana isam-batan'olona jereo malagasy rehetra fa saika ny 5 isan-jato amin'izao tsika miteny zao de inona no akanjony ny akanjony de friperie afarany zany de mividy short izy 500 de mividy pataloha izy 10,000 na 500 de zay sisa amin'ny fitafiny eto Madagasikara tsika zany amin'izao tsika miresaka zao ka ny 520 zany de mbola miasakotra ary mihamafy eo satria tsy manana politika ilay mpitondra ny ialany Madagasikara ao anatin'ilay fahantrana tsy manana politika ny mpitondra ahafahana mampitombo ny fivelarana eo misehitry ny famokarana tsy manana politika mpitondra mampianatra ny taranaka zany tsy manana politika mpitondra manoloana ny tsy fisinasa de mandeha mitsoka ny ivelany ny malagasy mitady asa makany Cameroun na ny Sénégal be zao ny gasy etsy la Réunion makao Maurice makaiza mandeha daholo ny gasy mitsoka nyty tanindrazany ity zay tanindrazany tsara maminy atiny mahavelona azy fa potehany mpitondra lay firenena de manao fity raha tany Sénégal io na tany Zimbabwe io na efa ady teto efa korotana teto efa dorotrano teto efa tsy zavatra tranga teto fa lay sotoavina mamalagasy zany de io lay manaiky na misinina na misinina io de mandoalika satria ny tahotra de zay hoe raha maty de aleo maty ravana raha maty ravana aleo maty ny omby raha maty ny omby de toizatsika hatrany io lay matao maty io no olana eto Madagasikara de tsapan'ny mpitondra mpanararoatra tombotsoa manokana de asanao ataon'ny zareo izy ho arenany ananany mandifitra azy io fa asanao ataon'iny io Michel Nomenjanahary fa nisy teo alohany angeka vakivavy
nisy teo alohany ange ka vakina andrositra de hitantsika eo nytoyany fa ho anay mpanao politika mamakafaka an'le izy zay hoe tsy maintsy mandeha makany amin'ny fipoahany io amin'ny rovina de ho hitantsika eo fa andeha matomarika Ravalomanana nanana 100 solombavamboaka nanana 100 be ny tanàna ny taona 7 fa niongana ny 7 ary tsy nieritreretiny nampiongana azy de zao tsika miteny zao manana 100 ny matoratsoelona ny solombavamboaka manana 100 izy raha jeretsika ny vokatry ny fifidiana be ny tanàna teo fa asa firy-taona orinan'izao inona no hitranga aminay de izay no mahatonga anay zany tena mbola miteny foana ny amin'ny hoe tsy vahaolana io ary rehefa tsy mahomby ilay gouvernemanta tsy mahomby ny prime ministre manao ny ataony ny mpitondra fanjakana Rajoelina de io misisika mandeha makany amin'ny faharavana sy fipoahana ara-ekonomika sosialy io de andrasantsika eo mivokany ny alo mifaniriko de zay ny hoe mba ho mpanao politika toanay ty tanindrazana no mitondra firenena orinan'izao mba hahafahantsika miala amin'ny fiverimberena ny olana ara-politika eto Madagasikara zao satria za de anisan'ny vavolombelona foana ary miteny an'izany ary tsy mahamenatra azy Michel Nomenjanary ny amin'ny azo atao tsara ny mampandroso tanàna anankiray ary ny firenena anankiray miainga amin'ny tsy misy ary tonga amin'ny misy rehefa misy ny fahavononana ara-politika fa io tsy fahavononana ara-politika sy tsy faiza mitantana io sy tsy faiza mitarika io no fototry ny fahavoazana lalina eto amin'ny tanindrazantsika zany de ho anazy zany de zay ny amin'ny faniriko ary anetanako mivoaka malagasy rehetra lay ravoravo tanana zany lay tsy samitsangana mandray andraikitra amin'ny tena mbola azo atao miala am'izao satria mbola grand chantier Madagasikara tsy misy afa-tsy 900 amin'ny are-pirenena na ambony tany na ambany tany mirava ny mpandroba sy ny mpandrava sy ny mpangalatra eto Madagasikara fa mbola manana maro tsika azotsika exploitena fanjaratsika no mifosy mitsangana manoloana n'izao toedrara misy amin'izao fotoana izao Michel Nomenjanary raha reo hoe zavatra nambarina teo hoe arena mampiavaka ny Madagasikara reo efa nisy ihany ny antso ane tamin'ny resaka olan'ny angofo izay miverina setrantsika amin'izao fotoana izao hoe maninona no trandrahandreo arena hito reo ahafahana mahazo menaka mavesatra isan'izany tsy miroro maninona no ohatrany hoe matoritory tsy miraran'le izy ny mpitondra fanjakana mitrandraka an'izay menaka misy ao ampidionana an'le orinasa JIRAMA so de efa tsy atsika ntsony reo arena ambanin'ny tany raha ny zavatra hita fa efa lasany vahiny zany manko fanapahan-kevitra politika ny misy ny fiaraha-miasa sy ny fiaraha-mibonantoka mety ny siniavy mpitondra fanjakana tany aloha be de be zany raha iresakitsika hoe tsy miroro resanao zany raha iresakitsika be milanga raha iresakitsika ny cuivre any mainty rano sy ny sisa mety nisy sy ny fifanarana tany aloha fa ny mpitondra fanjakana de afaka miverina amin'izany fifanarahana zany amina fanapahan-kevitra matotra sy ho amin'ny tombontsoa iombonana ka tsy mipetraka zany ny olan'ny satria tsisy nanana inge rehefa tsisy nanana mpitondra rehefa tsy misy écolage na sous-table na anjara pourcentage ao anatin'ireny toejavatra mitrangy reny ao anatin'ireny are-pirenena reny de zany ny fototry ny olana eto Madagasikara de tsy miroso izy amin'ilay dinika tena mba ahafahana mitondra vahaolana mahakitra ameko ohatra nge ianao raha miresaka ny Madagasikara olona ianao proposition ny mpiara-piombonantika to hoe alefa asoatsy a Mozambika fotsiny nge io de mivadika solika mavesatra efa azo ampiasaina fa io solika mavesatra io no ametrahana fanadiovana anankiray iombonana ao Mozambika de io ndray nitaterina makany Tomasany raffinerie zany de azo atao koa nge 200 millions 300 millions de dollars 400 millions de dollars maximum na atao koa 1 milliard de dollars ary ka ametraka raffinerie vaovao tsika eto Madagasikara mba ahafahantsika mahazo tombony amin'io solika ananatsika io solika mavesatra ananatsika inona moa ny olana amin'izany zany ve de ho sarotra amintsika ny mamerina an'izany hitantana an'izany ahafahantsika mahazo tombotsoa iombonana ampiena ny viditsolika eto Madagasikara raha izany no ilaina fa zany io ihany fa misy ny angovo azo avozina misy ny angovo azo trandrahana io resaka energetika io
tsisy tsy mahalala mitohadra misy eto Madagasikara firy na petite unité na grande unité zavatra azo ataony zany eto Madagasikara fa manintsika ny tsy miroso satria tsika tsy mahay mitantana mpitondra satria tsika tsy mitodika mandeha makany mitombotsoa iombonana mpitondra satria tsika tsy misy écolage mpitondra sy tombony ho azy eo anatiny zany dinika fifanarahana fiaraha-miombonandiko zany de mazava loatra fa tsy miroso izy am'zany fifanarahana zany hitatsika fa faux débat any amin'ny nosy manodidina izy no concentré-ny any ny effort-n'ilay mpitondra fanjakana nefa faux débat zany marina fa fahatelo manerana zao tontolo zao ny tobony gaz ao Yann de Nova fa zao ve zany no ilaitsika zao ve zany no tokony ho exploité-tsika faux débat zany fa amika inona no anarenana ny famokarana eto Madagasikara ahoana ny ahafaha malagasy miasa ahoana ny fanabeazana ny olom-pirenena ahoana ny ahafahantsika manana fahasalamam-bahoaka araka tokony izy ahoana no ahafahantsika mamerina Madagasikara ho nosy maitso fa tsy io geste ataon'ny mpitondra fanjakana io miazakazaka maketsy mandraka de zay no ataonao hoe miditra ao anatin'ny campagne ny reboisement eto Madagasikara fa ngaho ianao tsy nampananteny hoe andrakotra ala amin'ny Madagasikara ao anatin'ny 5 taona de aiza le rakotra ala sahitra mandraka no rakofana de samy vita zany Madagasikara zany nge le politika diso eto Madagasikara zany le politika politicienne tsy manao afa-tsy miresaka ary izy ny tena be resaka nde matoratsoelina ny tena be resaka sy be programme be de be ny zavatra andesahatra joelana nanomboka ny 20 fony izy kandida fa inona atao anatin'ireny tompoko ny vita sy azo tsapaitany io izy de vakinindray ny lalambe mikodana de lalambe mikodana efa fantatra fa contre environnemental miditra ny anaty ala arovana de misy traçage nataony zany isan'ny vavolombelona zany niarahana tamin'ny jika de io rahantsika mahita io bloqué le izy tsy mazava ny financement iza marina mamatsy vola afa izy io vola io vola ho alohan'ny malagasy rehetra io aorinan'izao zany rehetra zany tompoko ny tsy faiza mitantana eto Madagasikara de raha miteny an'izany ve de hoe mpanohatra amitabataba fotsiny na miresaka fotsiny na zao tena mitombona ary marina ny zavatra resahanay de raha tsy marina zany de mitenena indray mahadiso an'izany resaka zany zay ngena atao hoe manao politika teneno ampabe maso fa diso zany resaka atao zany raha toka am'izay lafiny fitantanana akapobe zany fa ny marina de tsotra amintsika miteny zao tapidalakale mpitondra fanjakana de io sokona manambato de mazava loatra fa iza mizaka ny voka tsy faiza mitantana isika malagasy tsy raha avy sahirana sy mantra de ny insécurité manjaka tsiroa de hitatsika fa fifandonana de noho ny tahoatry ny voaka malagasy ny famoretana atao aminy no mahatonga azy tsy mitsotra fa tsy misy malagasy anankiray tsy miteny am'izao fotoana zao tsy mety tsony io ianao ne mpanao politika am'resaka aman'olona miain'olona fanakalo hevitra aman'olona fa tsisy tsy miteny na ny kely indrindra na ny lehibe indrindra hoe tsy mety tsony ny toejava misy am'izao fotoana zao fa inona no atao de io zany tsy vita fotsiny le mampirisika hoe alefaso fa miara-mandray andraikitra ny tsirairay avy ny hoe miara-mandefa amin'ny tsy fahazakatsika intsony am'izao toedrara zao fa tsy mampirisika fotsiny fa malagasy mandray andraikitra malagasy mitsangana malagasy mijoro malagasy tompona andraikitra ho amin'ny hoaviny hoe ampy zay fa tsisy tsy mitentsika rehetra hoe ampy zay fa mila mitsangana tsika rehefa hoe ampy zay zany ny toedraranga mba ny Michel Nomenjanary fa zany moa tsy salasalana am'resaka an'izany satria tsy misy atahorana nge zany ho anay zany ny mpanao politika de tsy misy zavatra atahoranay zany fa miteny zavatra misy marina zay tsy miray tsy kombakombana tamin'iza manoloana ny fitantanana ny raharam-pirenena fa ho anay de tsotra fa makina ny toedrara de hoe mila mpitondrotsika mahay mila mpitondrotsika mieritreritra ny tombotsoa iombonana mila mpitondrotsika miasa ho atsika ary manao tamberina andraikitra de mandroso ny firenena de samy mahazo tombony de mody ny malagasy any ivelany mitondra ny anjara birikiny ny traikefany ny fahalalany ny fahaizany ampandrosona nyity firenena iombonany ity Michel Nomenjanary fa angambany kose ampy zay ny kitoto sy ny kiandrakandrana sy ny
misehosehoana satria zay mahazatra mpitondra fanjakana misehoseho atsy de misehoseho ary de omena kely diplomarie noho ny fividianana mpanao gazety atsy na vondrona mpanao gazety ary de hoe Andriamatora Rajoelina ny tena datany diso zany fa potika tanteraka 5 taona nitondrana Andriamatora Rajoelina rava amin'ny firenena rava amin'ny fiarahamonina rava ny rafim-pitantanana rava tototry ny kolikoly ny départementa tsirairay avy eto Madagasikara de zay ve zany no ataontsika hoe mandroso Madagasikara hoe tsy maintsy mandroso Madagasikara tena membotra Madagasikara ary membotra lavitra mihitsy satria de farany manerana an'izao tontolo zao kanefa de manana mitoerany na ara-boajanahary na amin'ny lafiny toetrandro na amin'ny lafiny olona na amin'ny lafiny mbola vitsy angatsika Michel Nomenjanaga mihoatra ny firenekafa mbola vitsy tsika fa ny olana amintsika zany de zay hoe tsy manana mpitondra mahay tsika tsy manana mpitondra mieritreritra an'izany tombontsoa ambonana zany tsika tsy manana mpitondra manana paikady tsika tsy manana mpitondra mahay politika tsika ny politika hainy de io politika famoretana io de politika mampahantra de politika mamely ny hafa de politika tsy mijery afa-tsy ny hoe ahoana ny fomba angalangam-bato mba ahafahantsika maro teto amin'ny fanjakana de io izy ataony eto amin'ny tanàna na Antananarivo nefa azadiny mpitantana ny tanàna ny Antananarivo izy no lasa mpitantana ny tetezamita no lasa filohan'ny firenena de miara-malatsika izany taizany dinga de ohatrizay koa le tsy amin'ny ankilany fa inona ny vokany de mbola miady fontsika inona ny vokany de mbola misy ady la politika miverimberina eto Madagasikara inona ny vokany mahantritsika de rehefa mahantritsika de miravoravo tanana de zay ny tanjon'le mpitondra tsika miravoravo tanana io mihitsy mety aminy ary zay mahatonga atsika mamoso manaitra ny sain'ny olom-pirenena zany amin'ny tsy mendrika an'izany kosa amin'ny malagasy fa naninona malagasy nge tsy mamono olona malagasy nge tsy mamotika ny hafa malagasy nga mifandrafy fa tsy mendrika an'izany kosa malagasy tia miasa de mivelona amin'ny asany de mahazo tombony amin'ny ataony de zay ny malagasy teboka farany no resantsika mahakasika ny olan'ny herinaratra efa nisedra ny io aman-taona nisika teto Madagasikara aloha zany ary tsy manana vahaolana amin'io mihitsy izay nitondra teto ve raha hoe mbola miverimberina izy amin'izao fotoana zao ary tena magaga de tamin'ity faraparan'ny taona ity vao tena nisongadina be le hoe ritra ny rano nandekaleka ka nahatonga ny fahatapahan'ny herinaratra mifandimby ataon'ny orinasa JIRAMA zany hoe tsy mitsinjara herinaratra tsony ataon'le orinasa JIRAMA raha ny zavatra hita fa lasa mitsinjara fahatapahana herinaratra sisa amin'izao fotoana zao mety hoe inona kimaksima RLCN mahatonga an'io tsy mety ho tafarina mihitsy le orinasa JIRAMA zany ary toy ny ahoana ihany koa no mety hoe anarenana azy ity mba tsy hahatonga le hoe fahatapahana herinaratra setrain'ny vahoaka malagasy indrindra re hoe misehatra amin'izay hoe fandrarana mila angofo zay volonté politique io ny fahavononana ara-politique zany ary eo nge le mahatonga antsika miteny foana hoe défaillant le mpitondra zany hoe tsy mahomby rehefa hitondra firenena ianao de manana programa tsaroko tsara za manko tsy mba miolakolana rehefa miresaka Andriamatora Rajoelina mahafapo ve ny JIRAMA nantany an'izany izy tamin'ny 7 arivo fony izy candidat mety ve ny fitantanana ny JIRAMA tsitsy de zao tsika miara-manontany nahafapo ve le nataon'ny Rajoelina tao anatin'ny fitotoana raha ny JIRAMA de samy mamaly any amin'ny toerana misy azy tsirairay avy raha maheno n'izao fandaran'izao fa fantatro valy teninareo tsy mahafapo de ny olana zany amin'ny lafiny fitantanana sy fanarenana toy ireny de tsy maintsy foana aloha mijery nataony teo aloha tsy misy magie zany hoe tonga Andriamatora Rajoelina de mitondra baton magique de avy hatrany de miovaka JIRAMA tsy maintsy mijery aloha ny nataony tany aloha ary inona ny zava-misy
de miainga amin'izay zava-misay no anoloranao programa anarenanao le fitantanana ny jirama de raisintsika ohatra saofika raisintsika ohatra volobe zany nge vaolany efa teo ampelantanana ndray matoratsoelona fa fitotoana zany tompoko tsy nentina andeha na ma ny olany jirama 350 mégawatt saofika 100 mégawatt mahery eo na 65 angamba izay volobe 2 de taiza aiza zany tetika zany miala nefa azy maninona ny miala nefa azy miala nefa azy satria tsy mifanaraka amin'ny ny fanarahana tany am-pendohana ny anatanterahana mitetika azy satria mitady tombony be deabe andre matoratsoela sy manodidina azy amin'ny contrat ny saofika de nefa ny 6 cents ny kilowattheure tsika mividy 13 cents ny kilowattheure am'izao tsika miteny zao am'ireo mpamokatra angovo azo avozon'ireo de zany ny fototra mifitantanana eto Madagasikara rehefa tsy misy hinanandro zareo mpitondra de tsy mety aminy tetika azy de mazava loatra tsika raha tsy mahita fombiazana mihitsy amin'ny fanarenana an'ilay orinasa jirama zay fantatritsika eo ihany zany olona ny toetrandro zany fiovaovan'ny toetrandro marony zany fa tsy zany ny tena fototry ny olana raha mahakasika ny rano sy ny herinaratra eto Madagasikara tsy misy am'ireo mpamokatra herinaratra mivarotra azy amin'ny jirama eo ka tsy mahazo tombony 300 isan-jato Michel no menjanary na stylo anankiray azy ka vidinao 500 eny an-tsena rehefa ireo fournisseur reo nivitrananao azy de vidinao 500 sy 2 ny stylo anankiray ka aiza nisy orinasa azaka ny fomba fiasa ohatran'izany tsy maintsy difotra de tsy maintsy iza no hiaran'le izy ny olom-pirenena ny hiaran'le izy satria tsy maintsy programana délestage no ahafahany mandray tombony ao anatin'ilay fanefahana ny ino dizy teo ny trosa zany zay ngely izy de amin'ny fomba hoana ny ahafahako mininy amin'ny mpitondra ohatran'izany no hitondra vahaolana maritra de lasa izy équipement solaire ozy de lasa izy mividy indray groupe électrogène de mampitombo ny fototr'olany jirama fa tsy mama an'ilay olana goavana setray ny jirama de zany ny atao hoe mpitondra fanjakana eto Madagasikara tsy mihin'ny tany aloha tsy mieritreritra ny atao rampitso fa vomay aza mampitombo fototr'olana ho sedrain'ilay orinasa resantsika de manome subvention na 300 millions d'ariary isan'andro izy de efa manome 300 millions d'ariary izy mbola io ndray fa miverina ny délestage satria tsy afa manoatra mpitantana an'ilay orinasa manoloana ny trosa vesara n'ilay orinasa de rehefa miena ny kitapom-bolam-panjakana de tsy maintsy misy fetraikany amin'ny fotodrafitrasa tanterahana eto amin'ny firenena tsy maintsy misy fetraikany amin'ny fandoavan-karama tsy maintsy misy fetraikany amin'ny lafiny sosialy de iza ny manao ny tsinjo iza ny manao ny fanampianatsy de ny banque mondiale lasisa no mipetraka eo amin'ny toeran'ny firenena malagasy mamaha ny olana ara-tsosialy setrain'ny olom-pirenena tsirairay avy de tsy vitan'izay nefa mbola ampiasain'ilay le olana ara-tsosialy amin'ny lafiny politika ampandreseny ny kandidany eto amin'ny tanàna n'Antananarivo zany le izy zany le fototry ny problème politika eto Madagasikara de zany no hitondrana vahaolana ny hoe ampy kosa zay aza rebirebenareo ohatr'izany vahoaka malagasy fa andray matody ideratsiraka tamin'ny andro ny fahatanonanay de ny lahabary zay coopérative Coparema ny Varema tamin'izany fotoana zany de am'izao vanim-potoana ny 420 de mbola averinareo am'izany phénomène zany ny malagasy am'izao tsika miteny zao de angamba kosa mba tsy rarany zany Michel no menjanary tsy izy tsony kosa zany aloha zavany resaka ka raha miteny an'izany zay de no amin'ny fitiavan-tanindrazana raha miteny an'izany zay midénoncer an'izany zay de ho an'ny tombontsoa ny tsirairay avy sy ny tombontsoa iombonana de zay kosa aloha zany tena miteny mihitsy ok'izay mampitandrina kosa manoloana an'izany toetra raha zany de amin'ny hoe ity fireneny ity tompoko tsy anareo fa iombonana izy ty fireneny ity de an'ny mpiray tanindrazana malagasy noho izany de tsy mety tsony kosa ny mbola
ieritreretana ny amin'ny taona 420 ivadika amin'ny 520 dia mbola iaintsika ao anatin'ny fitantanana jadona mba tsy hisy tsonikosa amby zany Michel Nomenjanahary dia zay zany le olana jiramaty eo ka iverenako ny amin'ny hoe marina fa manerana an'izao tontolo zao tsapa ny fivaovan'ny toetrandro kanefa tsy zany ny fototry ny problème miverimberina amin'io jirama io fa tsy faiza mitantana io tsy fahasahiana mandray fanapahan-kevitra io hitondra fanovana maritra tsy misy hinanana ao ambadika io dia zany ny raharaha tsy misy marimaritra iraisana ao ambadika io ampiasana orinasa tsy na orinasa tsy na tsy azahoan'ny orinasa tsy tombony dia zany ny fototry ny olana dia tahotra iombronany zany eto Madagasikara satria na ireo karana fournisseur sy vazaha fournisseur ireo azy dia matahotra ny hoaviny manoloana an'izany fitantanana zany dia aloany ihany miraitsykombakomba amin'ny ngara-joelona eo manoloana an'izany fototr'olana zany toy izay tena hitady vahaolana maritra ahafahany rehetra miasa ny herinaratra angely efa tsy misy inona moa zany ny production ataonao io inona moa zany ny famokarana eritreretintsika ho tanterahana raha ohatra ka ny malagasy amintsika amin'ny teny zao raha tanàn-dehibe dia 200% ihany no mahazo tombony amin'ny herinaratra vokariny orinasa zany dia ny akoatran'izay tsy misy dia any amin'ny tany commune rurale ianao zany na ny lavitra n'Antananarivo dia tsy misy afa-tsy 10% ny vahoaka malagasy no misitraka herinaratra dia amin'ny fomba ahoana ny androsontsika amin'izany Michel Nomenjanahary tsy mandrosontsika dia zay le système zay zany le changement na système resahana foana eto Madagasikara hoe vanim-potoana kosa ngamba tsy tokony hipetrapetrahana aminay aloha zany tandremo io moa efa niteneniko foana aza mikitikitika lalam-panorenana fa io no lalam-panorenana na alana an'Andriamatora Rajoelina dia io lalam-panorenana io no elana Andriamatora Rajoelina zay zany 5 taona ve Andry Rajoelina raha izao ny zavatra iainany vahoaka malagasy aloha zany sy ny zavatra misy ihany koa misehatra resam-pirenena mahazo an'i Madagasikara tsy maniry ratso azy fa zay le tena hoe fipoahana ara-ekonomika fipoahana ara-ekonomika io ary tsy ampoziny io amin'ny fotoana tsy eritreretanao satria mihamafy mihasarotra ary mihalalina ny tsy fankatoavan'ny olom-pirenena tsirairay avy an'le mpitondra io nge dia zay rehefa tsy crédible amin'ny mpitondra dia misy afinam-pombo io dia afinam-pombo hainao fa mikotrika rehefa tonga amin'ny fotoanany dia mipoaka io tsy maniry ratso azy fa izao toejava misy iainantsika izao dia mandeha makany amin'izany rehefa tsy mitandrina ny mpitondra fanjakana mitady fomba hafa ahafahana miala amin'izany ny fomba hafa ahafahana miala amin'io nge tsy misy afa-tsy ny dinika tsy misy afa-tsy izay io sy ny fidirantsika io moa tsy salasalana rehefa fanjakana misy ohatran'io dia tsy maintsy miditra ny anatin'ny vanim-potoana ny teteza miditsika dia miditra ao anatin'ny fifidianana eken'ny rehetra zay ihany io fa ny ankoatran'izay rehefa miziriziry eo io dia tsy maintsy ho tonga amin'ny toedrarahany ndraiky amin'ny 90 ny toedrarahany 4 ny 1 fantatsika amin'ny fifidianana trangateto ary ny 7 mbola ampatsy ivoko fa Andriamatora Rajoelina no nanatanteraka an'izany dia tsy hitantsika eo zany ny aorianan'izao iza ndray no nanatanteraka an'izany fa raha ny toejava misy amin'izao fotoana izao makany amin'ny fipoahana io Andrimatoky Maxime Maralaise enao mpandrindra ny Selo de Christ ivy Madagasikara tapitra sady ny fotoanantsika androany inona no mety hoe afatra fintin'izay voaresaka tato anatin'ny fandarina zara hevitra izay ny ahy zany dia le 570 mangina tsy mandray anjara tao anatin'ny fifidianana no mbola ampitako ny afatra Michel Nomenjanahary any amin'ny hoe ny toejava misy ainan'ny firenena amin'izao fotoana izao za mbola manamafy sy manamarika foana ny amin'ny hoe tsy misy afa-tsy ny fitantanana politika ihany no ahafahana mamaha ny olana ara-ekonomika sy ny olana ara-tsosialy dia io olana ara-politika goavana amin'izao fotoana izao io dia tsy maintsy ny olom-pirenena no mandray fepetra manoloana an'izany toejavatra tsy mety hitantanana ny fiainam-pirenena izany ka rehefa tonga zany ny vanim-potoana ataitra n'io 570 mangina io dia azagagina ireo mpitondra fanjakana fa miverina amin'ny situation 7 tsika dia miverina amin'ny situation raiky amin'ny 7 tsika dia miverina amin'ny situation 2.7 azagagina ireo dia izay ve no mendrika atsika amin'ny taona amin'ny 4 dia izay tompoko ny tenenana foana hoe nanongotsongona amin'ny maty tompoko dia nitahotra ny andevim-belona ka mba tsy isiny zany olana zany dia ny hoe ho avy indray tsika
amin'ny ino ty izy teo en exil ranona nao en exil ratsy nao en exil rakoto sy rabe sy rafotsisany de zay tompoko ny anongotsongona ny maty ny tahotra ny andevimbelona fa ampitaiko mihitsy amin'ny olom-pirenena tompona andraikitra zany ny 4 androany Michel no Menjanahary de ny farana ndray tiany taona 420 ary mirary atsika andalo ny fetin'ny Krismasy ny taom-baovao 520 de ny faniriana zany de zay hoe kosa mba hoetiny ty 420 ty ivalany ny ratsy rehetra fa kosa ny taona 520 de hitsangana malagasy tia tanindrazana ny olom-pirenena tsirairay avy manoloana ny fahasarotana misy amin'izao fotoana izao. Misaotra Michel no Menjanahary ny amin'ny fanasana androany.